Halleloia, miarabatsika tsirairay avy ny tenako anio zany a raiky amby roapolo jolay amty taona 2026 ity. Nahita fahasoavana avy amin'Andriamanitra araisiko tombosoa lehibe izy zany a fa ny fidin'Andriamanitra anio hitondra teny amintsika tsirairay avy. Zany teny zany dia tsy avy amiko zany a fa afatra avy amin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra ho antsika sy ianao androany. Ary ihany koa tsy adino misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a izay name ana tombosoa hiaraka amintsika eto anio. Ary ny lohateny androany aloha dia atao hoe fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana. Fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana. Fampatsahivana avy hatrany dia ity volana ity no atao hoe volana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Mino fa isika sianao samy nakadingana lehibe, fanapa-kevitra lehibe mba hoe hifanakaiky bebe kokoa amin'Andriamanitra ao anatin'ity volana ity. Ary tsy midika koa hoe rehefa tapitra volana jolay dia miverina tsy mifandray amin'Andriamanitra, fa ndika zany hoe mila manohy hatrany fifandraisana amin'Andriamanitra, ampitombony hatrany fifandraisana, atsaraina hatrany fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra ho zaraina ho antsika androany dia hitantsika ao anatin'ny Salamo 34 andiny voalohany ka hatramin'ny favalo. Salamo 4:30 azafady, andiny voalohany ka hatramin'ny favalo. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaotra an Jehova lalandava aho, eo ambavako mandrakarivo mifiderana azy. Jehova no reharehany fanaiko, ary izany mpandevitra ka ho fay. Miara mankalaza an Jehova amiko, ary oka hiara manandratra ny anarany isika. Mitady an Jehova aho dia namaly ahy izy ka nanafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahay ny tavany. Ity olona mahantra ity ny antso dia niaina Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjely Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ary mamonjy azy. Andramo ka izao fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Zany teny zany nomen'Andriamanitra ho diniantsika androany. Ary mino fa fantatrao io teny io iza nanoratra an'izany salamo zany. David zany nanoratra an'izany salamo zany. Ary rehefa tena mandinika ny fiainan'i David ny zavatra rehetrarehetra mahazo an David, ny zavatra rehetrarehetra manjo an David, na faly io, na mandalo fahoriana, na mandalo zavatra sarotra, na mila mandalo ady izy, na misy fanenjehana, na inona, dia David olona tena nifandray foany amin'Andriamanitra. Peu importe inona ny situation misy anazy, tsy mifidy mihitsy izy fa izy mitady fifandraisana amin'Andriamanitra foany. Dia mahafinaritra namaky an'ilay teny teneny David teo tena hoe isanandro izy ankalaza an Jehova, tsy hiala mivavany mandrakarivo ny fideranan'Andriamanitra. Ity ny zavatra tiako zaraiko amintsika, satria David ny olombelona tahaka atsika. Isika sianao isanandro misy zavatra lalovantsika,
mizavatra mahafaly, mizavatra tsy mahafaly, mizavatra sarotra, misy ady lalovantsika sy ny ohatr'izao. Ary Paola ihany koa ny teny hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zay ny sitrapony amin'ny tombo Kristy Jesosy. Zany fisaorana n'Andriamanitra zany ny zareo dia tsy tokony miala amin'ny bavantsika mihitsiny satria isan'andro, isakora, isa-minitra, isa-segondra miasa amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Mety hoe tsy tsapanao, mety hoe tsy hitanao ny fiasany, fa mila matoky fotsiny ianao, matoa ohatr'izao ianao dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany, noho ny famindrapon'Andriamanitra izany, noho ny fitiavan'Andriamanitra anao izany, noho ny fitiavan'Andriamanitra ay izany. Ny zavatra anankiray fotsiny raha ohatra ka hoe esorin'Andriamanitra ny oxygène dia isika sy ianao nge tsy afaka ho velona, tsy afaka hiaina. Dia zany zava-dehibe tsara mihitsy zany, tena hoe mandinga indraindray ilay zavatra tenen'i Davidy. Ary mino aho fa amintsika misy olona efa nandalo zavatra ohatr'izany hoe vao misy zavatra nataon'Andriamanitra dia tena hoe faly be, misaotra anao Jesosy, tena misaotra anao zavatra nataonao, hoe tsy voatanantsika mihitsy le izy fa avy dia tena mandeha ahoana fiteny an'izany hoe mandeha naturellement le fisaorana an'Andriamanitra. Satria maninona manakaiky be an'Andriamanitra atsika, akaiky be an'Andriamanitra isika, tsapantsika hoe tsy ohatr'izao isika raha tsy misy n'Andriamanitra, tsy ohatr'izao isika raha tsy misy ny famindrapony, ny fahasoavana, fitahiana, ny fitiavana amin'ny fiainantsika. Mino aho fa ohatr'izany ianao isan'andro, na zavatra kely zany na zavatra lehibe heverintsika. Ny tena marina zareo tsy misy zavatra kely sy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, satria raha ohatra ka hoe heverintsika fa kely le zavatra dia tokony vitantsika le izy. Fa za miteny hoe zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia zava-dehibe foana, zava-dehibe daholo satria tsy vitantsika le izy. Za mahatonga an'Andriamanitra koa zareo miteny hoe nahita olona araka ny foko aho. Davidy izany. Amin'ny fotoana rehetra izy mifandray amin'Andriamanitra. Misy zavatra mampanana azy, andeha hiady izy miresaka amin'Andriamanitra. Misy zavatra mahafaly anazy miresaka amin'Andriamanitra izy. Nanota izy andeha mifono amin'Andriamanitra izy, zavatra rehetra miresaka amin'Andriamanitra. Ary mibedabeta ao anatin'ny vavan'i Davidy dia fisaorana amin'Andriamanitra. Exemple lehibe ho antsika sy ianao izany. Za zany tamin'ny sabotsy ho an'izay mahafantatra, tsy ame détail be misy zavatra nihitako tao amin'ny abakabaka. Tena hoe akoho zany falebiazan'Andriamanitra izany. Misy zavatra zareo tsy takatry ny saintsika hoe ohatry ny ahoana zany falebiazan'Andriamanitra zany. Matetika foana isika miteny hoe lehibe izy, tena lehibe tokoa izy zareo, tena lehibe tokoa izy. Oka tsy zavatra ny tsy mo fitenenana azy fotsiny, fa oka ny tena tsapantsika be tena hoe lehibe marina tokoa Andriamanitra. Tsy misy zavatra tsy hainy atao, tsy misy zavatra tsy vitany. Izy lay Andriamanitra omnipotent, omniprésent, omniscient. Izy partout misy anazy. Mahafantatra ny zava-drehetra izy, mahalala ny zava-drehetra izy, ary mahavita ny zava-drehetra izy. Izy lay voalohany dia izy lay farany, izy lay alpha, izy lay omega. Tena averiko indray hoe tsy ohatr'izao isika sy ianao raha tsy misy an'Andriamanitra. Dia nio fotsiny hoe ohatry ny ahoana ny fiainantsika sy ianao taloha. Ianao miaino ana io dia nio ohatry ny ahoana ny fiainanao taloha nafantaranao an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana
dia taizana esorin'Andriamanitra ianao dia aiza nametran'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao. Ary ihany koa ho an'ny olona izay mandre an'izao tenin'Andriamanitra zao, izay manaraka an'izao fandarana izao, raha toa ka mbola tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao fa rehanao fotsiny ny olona miteny hoe momba n'Andriamanitra fa ianao tsy mbola nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Jereo enge zany tenitenen'i David amin'ny Salamy 34:8 zany, hozy izy hoe andramo ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Tsy mahita fahasambarana isika o ivelan'Andriamanitra. Ary zao tontolo zao afaka mame fifalinanao fa fifaliana tsy mahatra, ary fifaliana tsy tena fifaliana, fa tena fifaliana, tena hoe fifaliana mahatra, tena hoe fifaliana tena izy dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Jereva nge impiry Andriamanitra nampifaly anao hoe impiry izy nampifaly anao. Tahaka ny tenen'i Davida teo vao mivakintsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ity olona manitra ity niantso an Jehovah. Fa Andriamanitra nieno anazy, Andriamanitra namaly anazy, Andriamanitra nampifaly azy. Fa tsy misy mahasamihafa antsika sy David. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra tian'ny olona rehetrarehetra, indrindra isika sy ianao izay nanolotra ny teny atsika n'Andriamanitra dia karakaraina isika. Dia noho izany dia tena hoe mendrika isaorana izy amin'ny fotoana rehetra. Ozy koa Paul manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra, aza mitsahatra misaotra n'Andriamanitra. Vavaka inge zany le hoe fisaorana n'Andriamanitra zany, tena ankasitrahan'Andriamanitra be mihitsy zany hoe mahatsapa ny zavatra nataoko tamin'ny fiainany zanako io, reconnaissant io zanako io dia misaotra, dia misaora hatrany hatranan'Andriamanitra. Tadidio ary dinio tahaka ozy ny teny anankiray tiako vakiako amintsika, teny anankiray tenen'i David amin'ny Salamy 103. Ozy ny teny manao hoe misaoran Jehovah ry fanahiko io, ary izay rehetra ato amiko, ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko io, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Amen. Ahoana tsy anadino ny fitahin'Andriamanitra isika? Isaky ny mahita ianao, isaky ny mahatsapa ianao hoe misy zavatra nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, isaky ny mahita ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ianao dia misaora azy avy hatrany ianao. Tsy hoe aza mbola miasa aloha rehefa tonga any an-trano dia hisaotra anazy. Rehefa tonga any an-trano inge ianao, raha ohatra ka hoe mipetraka any amin'ny dortoir ianao, tonga any an-trano ianao misy filarana eo, filarana andeha andro, filarana andeha andro sakafo, dia efa taraiky, dia efa reraka ianao, dia lasa matory indray ianao tsy tafavavaka, dia tsy hisaotra n'Andriamanitra mihitsy zany raha izany. Fa nio mahatsapa ianao, misy zavatra tsara nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, misy zavatra nampifaly, misy zavatra nataon'Andriamanitra nampifaly ianao, misy situation nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tena misaora azy amin'ny zava-drehetra, indrindra izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manafitra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay manaro ny famindram-po sy fiantrany anao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'volo mahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsaharana
amin'izay rehetra ampahoriana. Tsaro foana hiavana, zany fisaorana an'Andriamanitra zany tena akasitrahan'Andriamanitra zany. Mampifaly an'Andriamanitra isika sy ianao rehefa misaotra anazy. Ary rehefa misaotra anazy isika, mihoatra indray no ataony, mihoatra no efa vita mbola ho ataony amin'ny fiainantsika. Dia mampirisika anao manomboka izao, raha toka mbola tsy nataonao zany fisaorana an'Andriamanitra zany, raha toka sanatria nataonao ambany zavatra zany hoe misaotra an'Andriamanitra zany, andramo ho hitanao rehefa manomboka misaotra an'Andriamanitra ianao dia ohatrany hoe akaiky anao zany izy, isaky ny manao zavatra amin'ny fiainanao, isaky ny mahatsiaro ny fahatsarany ianao dia misaotra anazy foana ianao dia tena ho tsapanao fa tena miakaiky an'Andriamanitra ianao. Ohatrany hoe tena hoe miraiki-po be an'Andriamanitra ianao, ohatrany hoe miaraka aminao eto izy, resahanao eto izy. Dia mampirisika anao hitrany zany ary ho hitanao zany fiovany zany tena hoe tonga ambaratonga ambony indray ny fifandraisanao amin'Andriamanitra rehefa hoe ianao misaotra an'Andriamanitra. Dia tahin'Andriamanitra hatrany ianao ary te hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada misaotra anao amin'izao fotoana izao, amin'ny tombontsoa nomenao anay, ahafahanay ny teninao amin'izao anio maraina izao. Misaotra anao dada fa nampianatra anay indray ianao. Ary te hanararoatra amin'izao fotoana izao, misaotra anao amin'ny zavatsoa, zavatra tsara rehetra, zavatra rehetra mihitsy izay nataonao tamin'ny fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao. Ie ny mpiaino rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, ny zavatra rehetra nataonao tamin'ny fiainan'izy ireo Tompo, dia tena misaotra anao satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara ihany koa. Ny zavatra rehetra ataonao dia tsara avokoa. Ianao manana planina tsara ho anay tsirairay avy, fantatrao ny zavatra rehetra, ianao mandamina zavatra rehetra. Iza moa izay Tompo, kanefa mampiseho fitiavana anay ianao isanandro. Misaotra anao zay dada, raisoanao Tompo, midera, ny alza, ny laza, ny voninahitra, ny fisaorana mandrakizay. Ary dada mivavaka ho an'ny olona izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Raha io ozy ny teninao manao hoe ny fony mpanjaka aza dia ompelatananao, ainao miincline amin'ny fony araka n'izay tiavinao. Dada ka sy ho fony ireo olo ireo, ka sy ho fony ay tsirairay avy dada, mba ahay hisaotra anao amin'ny fotoana rehetra. Raha mety hoe fotoana mahafaly, fotoana mampahory, fotoana saotra, fotoana fanenjena na ino fotoana omeo fo izay tsirairay avy Tompo, mba ahay hisaotra anao, mba ahay hankasitraka anao satria ianao ilay Andriamanitra tsara, ianao ilay Andriamanitra lehibe. Tsy misy tahaka anao, tsy misaotra anao, ainao ny zavatra rehetra, malala ny zavatra rehetra ianao no alfa, ianao no omega, ianao ilay Andriamanitra mandamina ny fiainanay. Ary matoky anao zay dada, matoky anao ao anatin'izao fotoana izao fa hoe fisaoranay anao dia zava-dehibe amin'ny fiainanay izany. Misaotra anao zay dada, dia rainay ny anaranao masina manome voninahitra anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izao vavaka izao. Amen. Dia tahin'Andriamanitra daholy isika tsirairay avy hientiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra amin'ny trano Jehova andro lavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao Pasteur Normand avy amin'ny SCI any. Tahin'ny Tompo dia manaraka indray to.